Ifantoka hatrany ny zava-misy any amin'ny distrik'ny Kongotsika amin'ity fandarana ity. Fantana manko zao fa nidina any an-toerana ny solombambaoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'izany distrika izany. Raha ny fahazom-baovao avy any an-toerana dia miezaka mamantatra ny zava-misy nitranga tamin'ny herinandro lasa teo, fotoana izay nitrangany ny fitifirana ireo vahoaka tany an-toerana ny solombambaoaka ny Madagasikara Brunel Razafintsarova. Ankoatran'ireo fifampiresahana marobe izay notanterahany tamin'ireo mponina ny toerana, tamin'ireo ray aman-dreny izay azo lazaina fa tompona andraikitra amin'ny rafim-piarahamonina sy ara-drazana izay mbola mitazona ny fomba ao anatin'izany distrik'ny Kongo izany, ao anatin'ny foko Antanala, dia miezaka miresaka amin'ireo fokon'olona izay niaran'izany fitifirana nataony mpitandro filaminana izany ny solombambaoaka Brunel Razafintsarova. Ny fidinana any an-toerana dia mba ahafahana mahazo ireo loharanom-baovao samihafa, satria tamin'ny herinandro dia nidina tany an-toerana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo delegationina izay niaraka taminy. Taorian'izay dia tonga ny solombambaoaka ny Madagasikara izay miadidy iny distrika iny. Fa tsy vitany hoe fifanantonana tamin'ireo fiarahamonina samihafa niarana no antondihany tany an-toerana, fa nijery ihany koa ny zava-misy ary niaraka tamin'ireo vavolombelona teo amin'ny toerana izay nitrangany ny loza tamin'ny alatsinainy heriny lasa teo. Nahafahana nandinika sy namantatra zany ny amin'ny hoe inona marina ny zavatra nitranga. Satria moa iray amin'ireo solombambaoaka mitaky ny anaovana fanadihadiana eo anivon'ny parlementaire ny solombambaoaka voafidy tao anatin'izany distrika izany, dia heveriny ho rariny sitsiny ny fitsidiana ny toerana miaraka amin'ireo vavolombelona izany mitantara ny zava-misy nandritry ny alatsinainy niosindra tao amin'ny distrik'ny Kongo iny. Ankoatran'izay dia nisy ny fitsidiana samihafa amin'ny alalan'ireo famangina manjo amin'ireo commune samihafa ao anatin'izany distrika izany. Entiny ilazana zany fa misy fiarahamonina malagasy marefo, misy fiarahamonina malagasy tradoza tra-pahasahilaina amin'izao fotoana izao, ary tsy mbola mikatona ny fery, ary tsy mbola voafafa ny alahelo sy ny ratra vokatry ny nandaozana tsy fidiny tamin'ireo fianakaviana izay naripaky mpitandro ny filaminana nandritra ny alatsinainy miosindra ho isika. Ny teo anivon'ny Eropeana dia miantso ny hanaovana fanadihadiana maleo tena mahakasika an'ity raharaha ity. Azo antoka arak'izany fa tsy maintsy misy izay mety avy amin'ireo sapan-draharaha tsy miankina manohana izany fanadihadiana maleo tena izany hidina any an-toerana ihany koa ary hijery ny zava-misy. Ary azo antoka ihany koa fa ho avy any an-toerana ireo mpanao gazety lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hitatitra ny zava-misy sy anao fanadihadiana lalina ny amin'izay tranga nisy tany Kongo. Arak'izany ifatohan'ny sainy rehetra ny zava-misy any an-toerana, ka tsy vitan'ny anetsetra fotsiny ihany na hitondra an'ireo teny fampiononana ho an'ny distrika sy ho an'ny mponina any an-toerana izany, fa misy ihany koa ny fidinana any an-toerana ka azo heverina amin'ireo vondrona toko samihafa no hijery ny zava-misy any an-toerana ary hitondra ny teny fampiononana an'ireo fianakaviany ny aram-bonina, tsy hitaza-potsiny. Azay maha-malagasy ny malagasy miara-mitantsorika. Endrika ankapobeny zava-misy fidinana any an-toerana izay resahantsika izay, fa ety anivon'ny fanjakana fohy be dia toy ny tsy misy angamba ny fiheveran'izy ireo ny zava-misy tany Kongo, satria hatramin'izao itenenantsika izao herinandro mahery kely dia mbola tsy nahavita namoaka didim-panjakana miantso fisaonana nasionaly na deuil national ny fitondram-panjakana. Asa ve inona ny anton'izany? Na tsy ho sokajiana ho anisan'ireo zava-dehibe eto amin'ny firenena ny zava-misy tany Kongo. Ny ministry ny fitsarana raha navoaka ny lahatsoratra an-gazety iray dia karazany nanadio tena ihany ny amin'ny andraikitra izay niraisiny izany ministera izany, satria tsy mbola nisy rara na antota taratasy mahakasika an'ireo voarory teny anivon'ny fitsarana, ka tsy azo lazaina fa tsy mahatoky an'izany rapa-pitsarana izany ny vahoaka raha ny nambaran'ny gazety mpiseho isanandro iray araka ny faneho-kevitry ministera ny fitsarana.
fialana ndraikitra zany ary tsy te ho tompona ndraikitra ny amin'ny hoe tsy fahatoka isan'ny vahoaka ntsony ny rafim-panjakana amin'ny alalan'ny fahefana zay miandraikitra ny fitsarana. Ny mpitandro ny filaminana amin'ny alalan'ny zandarmo de tsy hita be ihany zay zavatra ambaran'izy ireo fa ny hokevitra hafahafa aza no tazana eo amin'ireo tompona ndraikitra teo aloha. Mametraka ny lafin'ny fiarovan-tenany ary mametraka zay mety ho antony nisiny zany tranga tanikongo zany. Raha toa ka mametraka an'izany adevitra zany tsika dia sanatry n'izany kory tsy fanaovana tsinitsinina ny endriky ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara fa fametrahana ny adevitra ao anatin'izay hoe zara mitovy ny amin'ny fandrindrana ny filaminana izany. Ka mba tena anao ny asany ny miaramila, anao ny asany ny pôlisy ary mba anao ny asany zandary ary ho tandroka aro ny vozona ary anisany ho andrandrain'ny vahoaka malagasy hiaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa fa tsy ho fitaovana politika natao isan-kanana ny mpanohitra sy natao isan-kanana ny filoha nasionaly ny antoko-timma na ny filohan'ny mpanohitra amin'izay rehetra alehana, tsy natao fitaovana entina hiarovana raha manokana heny anivon'ireny fiangonana zay manana olana eo amin'ny lafiny ara-pifidianana samy hafa ireny. Tsy izany no nanangalina ny rafitry ny filohan-day eto Madagasikara fa andamina sy hitondra fandaminana ho an'ny firenena ary hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Ka amin'ny fotoana tahaka izao no ahafahana indray mitondra ny adevitra eo ambony latabatra mba ahafahan'ny rehetra mikaroka vahaolana iombonana dia filohan-da malagasy miaro vahoaka sy ny fananany ary azo ianteherana amin'ny filaminana anatiny sy ivelan'ny firenena. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.